fiambenana. Isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fivelina lehibe indray raha lasa mamalala no ianao antsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray tena komena aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Somary ravaka kely moa fotoana antsika anatin'ny day 10 andro zay farana ravaka pitso satria dia mbola anatin'ny seminaire ny didy 10 ihany tsika dia ao anatin'ny andro fahavalo tsika androany dia manasa anao sahady ahatratra ny farany dia tonga soa raha anao vao tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilany Tompo anao. Halleloia. Koa dia maharetatra ny farany dia samy hita iny Tompo. Dia miarabantsika rehetra ihany koa fa ifampiarava moa tsika fa andoloantsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampirantan'Andriamanitra aloha tsika hivavaka ho an'ny fandarana. Ary nareo rehetra ny tokantrano ihany koa dia angatahana hivavaka tsika rehetrarehetra satria maly moa tapaka ny fandarantsika dia teo zao vao nanomboka izy dia efa misy signal vitsivitsy ihany izay misy signal tonga mety ho tapaka samy mitondram-bavaka. Ny sainy totentsika androany dia amin'ny Deutéronome 3, Exodosy 20:5-20 dia ny hoe aza mangalatra. Tsy hijanona hely tsika satria sitranay mbola malaza zavatra any sanatria tapaka ka andolo tsika to dia metraka amin'ny fotoana ampirantan'Andriamanitra dia aveo tsika ifampiaraba izara-tsodrano ifampiaraba. Tain'i Jesosy makirinina anao fitenenana. Alléluia. Tain'i Jesosy tsika rehetra dia tain'i Jesosy koa pasitera mianakavy dia mbola raha hivavaka tsika miatrantsika izao fotoanantsika izao. Hivavaka izao mbola misaotra anao sy mitera ary mananitra ny anaranao masina izay Jesosy malala fa mbola velonena soamantsara natratra izao alina mangina izao Jesosy no fiarovanao Jesosy malala dia ankehitriny Jesosy malala dia apetraka finompilatananao izao seminaire izay ataonay izao Jesosy malala dia seminaire ny didy 10 Jesosy malala izay didy izay nomenao anay Jesosy malala dia satria dia indray Jesosy malala nosofinay foana ny hoe didy 10nao fa nefa Jesosy tsy voafafakanay Jesosy malala dia aokany Tompo malala dia anao hanolotsaina any pasitera hamakafaka izany teninao izany Jesosy malala dia izany didinao izany hoe ny didinao androany dia aza mangalatra Jesosy malala
fanontany fa hoe ny tsy mangalatra dia be dia be zavatra miafy ny ambadiky n'izany fangalarana izany Jesosy malala dia anao any hamela belatra izany amin'ny fanahiny tsirairay avy hanazava ny fony tsirairay avy amin'izany teninao izany Jesosy malala. Hatreo any Jesosy malala zao fotoana anay izao Jesosy malala dia anao any hijery anao any hanesitra ny fanelingelenina rehetrarehetra amin'ny tontolom-piainanay tsirairay avy Jesosy malala dia aokany Jesosy malala dia ombanao mandrakariva Jesosy malala ny vavoka rehetrarehetra izay rehetra ataony eto ho feno ny fanatrehanao tompo malala misaotra indrindra Jesosy malala dia voninahitra ny eo anao rery any. Aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Makirinina tanatazay vavakaranao amin'ny bezenetinao zay dia Jesosy any marifitianao mitombo-hositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranavavy Makirinina. Aleluia. Raisoara mitsodranotsika androany ity ampanomborana koa dia miteny rehefa hijehovavolombelona tsika rehefa dia alefa asololona ianareo. Aleluia. Raha tianareo voavaky fa araka ny efa niteneniko teo hoe misy risika ho tapaka ny fandalina. Rehefa misy risika ho tapaka ny fandalina dia mba tonga dia rehefa tsika angakaingana kely ny seminairatsika androany mba tsy tapatapaka. Ohatra dia maky ten'Andriamanitra tsika amin'ny salamo faraika amin'ny fitopolo andininy fa voalohany hatramin'ny fahatelo no vakitsika amin'ity androany ity. Mandeha tsara velona any aminareo, mahita tsara velona nareo Aleluia. Mba teny aminay mahita tsara nareo dia korazy tsara aty, maheno tsara ihany koa. Aleluia. Ny tsodrano ary salamo faraika amin'ny fitopolo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianao Jehovah no hitokiko, aoka tsy menatra mandrakizay aho. Jehovah fahamarinanao ka afao, atongolanao ny sofinao ka avonjeo aoka ho vato lampy fonenana ho atomboko mandrakariva ianao izay efa nandidy hamonjy fa raha mbatoko sy bateri farovana ho ianao. Aleluia, amen. Mandeha tsara ozy tojo misaotra indrindra. Zany nitsodrano ranavavy Nambinitso Makirinina moa niditra voalohany teo. Zany nitsodrano ary raiso Nambinitso Makirinina Koety Erikaraky France Bersava Koety manambotso France Erikaraky France Mampirona France Namiariniana France efa tonga aty France izy. Aleluia. Efa tonga izy mianaka kely tonga soa nareo no hoe raha soazy tsika amin'izay aminao mba irabany aintsika fa efa tonga soa matsara aty France ry zareo. Tonga soa nareo mianaka dia tahiny tompony ity. Aleluia. Irana miariniana itodinao irinina France asan'ny apôstôly Madagasikara Tsiramboramelona France Marie-Jo États-Unis Marina Tiana Canada Kikirandrena Solo Madagasikara Jesosy Mpandresy Madagasikara dia tonga soa Hortensine Koety Kadaka Malala France Kotanila Belgique Nasimi Koety Sandola Koety Natalina Maisalina Madagasikara dia Elisobeanjana Arabie Saoudite Aljaska Patitsy France Angolina Andrena Solo Madagasikara Bersava Koety Yama Koety tahiny Jesosy Angela Io eleo ny asa le compte Angela Io elany nahitako an'izany farany Angela Io France Chine azafady dia Aljaska Patitsy France Bersava Koety Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne dia ao ihany koa Mirarandriamalala Allemagne koa dia tahiny Jesosy ihany koa Verselina France Angelina Diamant moa Angela io ihany Angolina Rodriguez Arabie Saoudite Tsiramboramelona France Marie Angela Dubai Antra Clarisse Madagasikara tonga soa daholo lazana soa Sylvie Koety Suisse mbola ho avy ihany ny Suisse. Aleluia. Ataovy amainina koa nefa izany tahiny tompontsika rehetra ary inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany ataontsika hitsotra volombelona ny androany dia zavatra anankiroa nisy zavatra tena naty dia tena ohatry hoe somary risqué kely izay nataoko tamin'ny hariva teo somary risqué somary nampitetaina. Aleluia. Dia nentina mbavaka vita somatsara tena nilamina tsara le izy hoan'Andriamanitra ny voninahitra faly tena faly vita le izy. Lazana Sylvie Koety Normal Laseny Madagasikara zay ny fitsodrana volombelona voalohany
fijona vavolombelona faharoa dia zao nisy zavatra kely zay naleha any amin'ny vady androany hariva dia rehefa nandeha zay dia nisy poketra mampiona zay netiny a za moa nijo vavolombelona ho azy fa izy tsy manana fotoana andatana zay dia nisy poketra tsy netiny elaela zay mba netiny androany mba niaraka zay dia taitra be fa nanokatra le poketra nisy vola tao halleloia nisy vola 5 tao halleloia ary tsy mba vola keke fa mba nisy kely tena tsara zay nefa zay andehanao hividy zavatra mihitsy a dia tena tonga rehefa oke mipoketra ke tonga dia poketra misy vola efa vonona nrehetrrehetra na afinaritra ny androany tsara jesosy zay fijona vavolombelona nisy mana zany tao tena nisy Jehova Jireh halleloia dia isaorana Jesosy zay jireo vavolombelona no malaseno tojo Jesosy mandrakizay tady tonga dia andoloantsika inoira manomboka eo amin'ny tojo ny fijona vavolombelona avy eo a andoloantsika tonga dia inoira avatra mialatsiny ohatra hoe azakazaka kely satria mampalahelo raha mbe efa tapaka maly ka mbola tsy voalaza koa ny androany dia tapaka zay mahatonga somary miazakazaka sao dia gaga ianao dia samita iny tompontsika rehetra rehefa sary fijona vavolombelona anao amaky eo amin'ny 9 eo a dia tonga dia hitra mitoritentsika rehefa avy eo Exodus 20:5-10 asa mangalatra zay indray ny loha hevitra androany meno finaritra manaova ny mety ho ny antsan'i Kristy iny Jesosy Manova ny mety toerana fandalovany aniny ty antany ka nahoana mifandrafirafilavô sy mifangala mety ampalahelo any Jesosy tompo malaza maneny nanye tra ilozany eto amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azotsika reninareno malaky fitaka sy soloky fankalanonda aoriana izany fizay ty bebaka sy ovateray sy niany maneny nanye tra ilozany eto samy miambena isika rehetra wafitsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokeo so tsy fantany intsony nanalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no iaho raha ilozany eto samy miambena isika rehetra wafitsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokeo so tsy fantany intsony nanalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no iaho raha ilozany eto isika rehetra ny fiainana tany komba misy fetra karao tiny taolany tsotra sy feo miantso malefaka ka tenisao manaovany mety isika rehetra ny fiainana tany komba misy fetra tiny taolany tsotra sy feo miantso malefaka ka tenisao manaovany mety halleloia tsara be ny bagasy manomboka izao zany a dia manaovany mety ary zany ny fampitazantsika eto androany zany ny fampitaizantsika eto androany mba ny hanao ny mety
anaperak'Andriamanitra moa ny didy folo mba ampilamina ny fiainantsika sy ampirindra ny fiainantsika fa tsy hoe filambany ny akory. Halleloia. Dia izany no ataontsika eto androany. Zao tonga dia maka efitrana vavolombelona ary ny tenako anankifito ihany no vakiako mamela anareo satria araka ny tempo taminareo ny fandarantsika ohatry mba miazakazaka kely raha mety amin'ity androany ity. Hoy tojo hoe ny tontolo androko androany dia soloka an'izao fa androany sisany ny asa farany dia tsy miasa raha-pitso sy rafaka-pitso milamina matsara nomana sabata dia soroko azy ka koa narova sy nitahiny tamin'izay natao rehetra. Halleloia. Dia raina Jesosy. Halleloia. Amen. Isaoran'Andriamanitra hoy marina tena tantana amin'ny tontolo androko ary nanome hery amin'ny zavatra rehetra. Halleloia. Amen. Isaotran'Andriamanitra hoy Erika hoe halleloia dia raiko Jesosy fanome ny tombon'andro sy menakavy kely sady narovany mbola nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha natao androany sady tsy dia be ny azy. Isaotran'Andriamanitra iny Jesosy ihany koa ny anamahiny soa Italia tonga soa Oman Nation androany vao tonga hitako teto zany Oman Nation zany lohatako an'izay Oman Nation tonga soa i Oman Nation dia maritatra amin'ny farany androany vao hitany eto dia atsika mba hirary soa azy efa misy manao j'adore moa mety linanga io hoe Sylvie tonga soa zany namana Sylvie ngamba izy tonga soa Oman Nation dia faly be zay mahita anao dia maritatra amin'ny farany. Hoy normalasina hoe isaorako Jesosy ny tantana ny tontolo androko fa nilamina tsara daholo ny natao rehetra androany dia mandraikarivany ny anarany amenna misaotra fa tena tsara ny pasteur hoy normalasy misaotra anao ihany koa. Halleluia. Tonga soa koa Angèle Pagès France dia ny Jesosy natratra vavaka fiombenana hoy Angela io tahin Jesosy hoy lina hoe halleluia misaotra an'Andriamanitra fa lehibe fa lamina ny asa aman-draharaha nahita train an'ireo tony zanako lamatora nandeha nianatra androany tafahoana somatsara ato trano izay menakavy kely dia raiko Jesosy malala voninahitra ho azy irery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Zay ngambany hoy Angela Rodriguez aloha dia Jesosy fa nilamina tsara ny tontolo andronay menakavy kely androany dia misaotra azy koa vita somatsara ny asa aman-draharaha rehetra. Halleluia. Amen. Misaotra antsika rehetra dia zay no vakiako fa dia misaotra anareo izay efa nanoratra fa dia mahafinaritra ny fijona vavolombelona. Exodosy 20:5-10 no ataontsika 10:5-10 anaran'i Jesosy foy dia foy ilay teny fehezanteny iray aza mangalatra. Halleluia. Aminareo inona zany hoe mangalatra? Aminareo inona zany hoe atao hoe mangalatra? Fa mba tsy hamenoratra aketo indray ary tsika hoe aza mangalatra dia inona moa ny atao hoe mangalatra? Raha mba fandraisanareo an'izany inona ny atao hoe mangalatra? Rehefa inonareo ny atao hoe mangalatra? Halleluia. Rehefa inona ianareo no atao hoe mangalatra? Halleluia. Raha misy mamaly aminareo inona maka ny zavatra tsy hanao. Halleluia. Misaotra ny marina ty anahy dia tena zay mihitsy nefa ny tena izy tena zay marina ny marina ty anahy marina ny rikaraka maka ny zavatra izay tsy hanao zay ny atao hoe mangalatra. Zany zavatra tsy nataonao fanohatra amin'ny atao hoe fahasoavana indray fanohatra maka tsy mihera maka ny afa-tsy anao. Anisan'ny ngezabe koa zavatra tenen'ny nay maka tsy mihera maka zavatra izay sasaran'olona maka vadin'olona koa mangalatra daholo zany misaotra tozo maka tsy han'ny tena misy loko manavaka ny hafa complet be mihitsy ny ainambinina maka zavatra tsy han'ny tena misy mangalatra amiko izy normalaseny dia maka tsy han'ny tena efa maka tsy han'ny tena ary lasa les connexions lasa les commentaires plutôt zavatra tseritsiretina tsy misy mahita marina koa ny am maka zavatra tsy anazy maka zavatra olona mangalatra rehefa tsy manao marina hoy izy kapatitsy marina koa zany maka zavatra miafinafina ozy izy mami. Halleluia. Marina be daholo zany anareo zany ary nazandray ary midécouvrira
vavao ety hoe tena zay toke izy ny ozy ny todiny oelina hoe maka zavatra tsy aleloia sotra nareo nanoratra fa tsisy marina na tsisy diso na derera ny zavatra zay nytenenareo ny mangalatra maka zavatra tsy an'ny tena maka zavatra tsy anao ny mangalatra dia mifanohitra amin'ny atao hoe fahasoavana ny halatra dia zavatra tsy tokony anao fa nalainao ary nalainao akeriny nalainao tsy miera tsy anao akory dia nalainao nybodoinao nysolokinao nangalaranao mifanohitra amin'ny atao hoe fahasoavana indray zavatra tsy tokony anao mihitsy dia nomenanao alleloia ny halatra sy ny fahasoavana zany tena mifanohatra ny fahasoavana dia inona hoe zavatra tsy tokony anao fa nomenanao ny mangalatra indray zavatra tsy tokony anao nefa alainao josoa toko fa 7 otsika jery anisan'ny halatra ngeza be ary ny halatra dia tena mahatonga an'Andriamanitra miteny azy mangalatra dia ny halatra dia tena mitondra problème mampiditra atsika ao anatin'ny loza sy atambo nisy halatra anankiray niavaka be tato amin'ny baiboly ao amin'ny Josoa ao ary halatra natonga fahavoazana ho an'ny firenena iray manontolo izy ity ny Josoa toko 7 nge mba kitsika azafady Josoa toko 7 andiny voalohany ny fahotany Akana sy ny namona azy andiny voalohany fa ny zanak'Israely nandika ny didy miaminy zavatra voahozina fa Akana zanaky Karmi zanaky Zabdi zanaky Zera avy amin'ny fireneny Joda efa naka tamin'ny zavatra voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'ny olona Akana no nangalatra fa Andriamanitra tezitra tamin'izy tezitra tamin'ny zanak'Israely ary ny zanak'Israely rehetra dia nahita raharaha tao anatin'io satria dia firenena kely izay tsy tokony hisy dikany amin'ny zanak'Israely koa no namono azy no napotika azy dia izany atao hoe firenena Ai tanàna kely izany fa zao ry havana rehefa mirehatra amin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova misy fomba fiteny izay rehefa tsy mety ny atao inona ny toeny rehefa tsy mety ny atao inona ny ranona mpango ary misy voay ozy izy tsika taloha fa rehefa ny halatra ny tonga eo amintsika Andriamanitra miteny amintsika aza mangalatra dia maka zavatra izay tsy tokony ho antsika isika dia mitondra faharesena eo amintsika ary raha mangalatra isika dia na firenena farak'izay kely izany hoe na fahavalo farak'izay kely olana farak'izay bitika maharesy atsika ity Andriamanitra dia nanome didy nanao hoe aza maka nininina mihitsy ao an-Jeriko fa ny zavatra rehetra ao dia voahozina avokoa fa nisy lehilahy anankiray izay tsy nazaka an'izay dia mpangalatra izy dia nangalatra izy zao ny zavatra nitranga nalainy ireo volamena sy volafotsy azoko jeresika eny amin'ny resy zany ny zanak'Israely dia nandiny tena zany ny zanak'Israely nanontany Jehovah Andriamanitra nanontany Jehovah Andriamanitra ny Josoa sy ny olona hoe inona ny anton'izao Jehova dia nivaly ny zavatra nitranga ndana ozy izy jereo fa misy zavatra voahozina ao tazominareo ka tsy mahajanona alohan'ny fahavalinareo dia ataony filokanana ataony fidana ataony enquête zany dia nevarany tratra ilay lehilahy anankiray atao hoe Akana dia hoe Josoa ny amin'ny 7:20 moa Josoa tamin'ny Akana anaka masina omeo voninahitra Jehovah Andriamanitra ny Israely ka mitsory aminy
ary lazao amiko ankehitriny dia izay nataonao azafeninao azy zany dia niteneniny tena marina ny amin'ny andifaraika ambony nahitaka poty tsara avy tany Babilôna sy sekely volafotsy 900 ary anjam-bolamena lanjakitsekely 50 tamin'ny babo dia nitsiriritra ireny a hitanareo a ny didy ny didy 700 ny didy 7 ny 8 ny 9 ary ny 10 dia klasina anatin'ny ohatrany hoe kategoria anankiray zany hoe mifampiankina daholo koa zao rehetrarehetra zavatra mitovitovy daholo ny voalaza ao aza amin'ny sabatsika ny amaranantsika dia aza mitsiriritra zay ny titre nytolotensika amin'ny sabaty aza mitsiriritra omalitsika aza mijangajanga nefa anatin'le mitsiriritra aza mitsiriritra vadiny namanao anatin'ny fijangajangana ny hoe mangalatra aza mangalatra dia voalaza ihany koa fa satria izy ny tsiriritra raha tsy ny tsiriritra izy zany a iakana dia safaratsaka tanatin'ny halatra entinaknao re didy 7 favalo 9 10 dia didy anankiray ohatrany ao anaty gony anankiray ary mifampiankina daholo reo ndikan'izany aza malelo nareo maly raha tsy dia voateny hatramin'ny farany amin'ny fijangajangana fa tsy maintsy mbola iverenana antsika io amin'ny sabaty satria maninona ao anatin'ny fijangajangana dia fitsiriritana ny vadiny namanao ary ao anatin'ny zavatra maro mahatonga famonon'olona mbola jerentsika zany dia noho ny fitsiriritana ny zavatra ny olona any hoe fampiankina manomboka any amin'ny fijangajangana ka ny aza mamon'olona sy ny aza mangalatra sy ny aza manao vavolombelona mandainga ihany koa ny rapitso sy ny aza mitsiriritra dia zavatra mifampiankina ihany reo ka izao ny zavatra nitranga nahitan'ireo kapoty tsara avao Babilôna tsekely volafotsy 900 anjam-bolamena lanjatsekely 50 tamin'ny babo dia nitsiriritra ireny akanaka ary ireo voafina ao ambanin'ny tany ao amin'ny laiko reny ary volafotsy ao ambaniny tahiny Jesosy koa tery ralibenja tonga soa tery ralibenja teto France Alléluia dia izao ny zavatra nitranga nangalatra iakana dia inona ny toyany dia tsy maintsy novonoana izy tsy maintsy novonoana izy notoranam-batony amin'ny 5 dia arozo za andraity ny loza nampidirinao taminay manatonga loza aminao kosa Jehovah io dia nitoram-bato azy ny Israely rehetra ary nandoro ireny tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny dia nanao totam-bato lehibe anarona azy mandraka androany ary Jehovah nionona tamin'ny fahatezerany mirehatra izany nanaovana an'ilay izany tanàna zany mandraka androany hoe loasa akora zany hoe fampidiran-doza dikany hoe akora dia fampidiran-doza ny fangalarana revana dia fampidiran-doza aza maka zavatra zay tsy hanao zany fa miandrasan'Andriamanitra alatra be vava fa androany ngeza be atao baiboly dia jendretsika tantara anankiray amin'ny mpanjaka voalohany 120 voalazanareo teo ihany koa fa ny mangalatra koa traiko nisy nanoatra an'izay teo dia sady maka ny tsy anazy no makakeriny zay ihany koa dia mangalatra koa zay tsy mangalatra koa na mangalatra omby fa mangalatra ihany koa mpanjaka voalohany 120 vakitsika amin'ny aran'i Jesosy andiny voalohany ny soramary dia namonoana ny Nabota sy ny nahazoany Ahaba ny tany mborobiny ary loza voalaza ny zoany Ahaba andiny voalohany rehefa afaka izany zavatra rehetra izany ny Nabota Jezirelita nanana tany mboroboka atao Jezirela akaiky ny lapany Ahaba mpanjakan'ny Samaria ary Ahaba miteny tamin'ny Nabota hoe meo any tany mboroboka anao
mba hataoko fambolenana fa akaiky ny lapako izy ary atakalozoko tanymbaroboka tsara no izy na vola tokombidiny raha izany no sitraky ny fonao hoana bota tamina niaba sanatria ampianatrehan-jehova zany fa tsy omeko anao ny tanindrazako teo akaiky ny lapa zany nisy tanymbaroboka anankiray de iaba moa mpanjaka ty tena mpanjaka ty arena de tsy mahalala afa-tsy ny tenany misy président mitovy am'izany zao fantaritsika tsy mahalala afa-tsy ny tenany de ny angalana ny an'olona io ihany nareny nangatahany aloha izy io ana nahatakalako tanymbaroboka tsara noho io na vidiko vola fa nabota tsy nanaiky satria tanindrazany le izy tanindrazany aiza ny vatana rahatr'izay de tezitra aba ary rehefa tezitra aba ary aba nakany an-trano sady nalahelo no sosotra noho ny teniny nabota jezerelita tamin'ny hoe tsy omeko anao ny tanindrazako de nandro teo ambarafarana izy ka nampidina ny tavany izy sady tsy nety nihinan-kanina longolongo zany ary jezebela vadiny nakeo aminy ka nanao tamin'ny hoe ahoana no mampasoso anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao de hoy izy taminy satria ny tena tamin'ny nabota jezerelita ka nanao tamin'ny hoe mehoany tanymbaroboka ao vidiko vola ka matakalosiko tanymbaroboka fa raha izany no sitraky nofonao fa izy navaly tsy omeko anao ny tanymbaroboka aloha jezebela vadiny taminy moa ianao tokoa va ny manjaka amin'ny Israely zao miarena minana hanina anaoka ho ravoravo ny fonao za me anao ny tanymbaroboky nabota jezerelita zay le vehivavy zay ny tenin'ny jezebela ary jezebela de nanoratra taratasy tamin'ny anarany aba ka notombohiny tamin'ny fandomboka sianandrino ary ny taratasy zay nampitondrainy ho an'ny olona sy ny manakaja atao tanàny de reo niarany toera tamin'ny nabota aizao nosoratany eto amin'ny taratasy miantsoatry fadikanina ka apotrao eo anatrehan'ny olona nabota de atsangano ro lazy tena ratsy fanahy eo anatrehany hiampangazo hoe efa miteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao de eto mivoaka izy ka toray vato ho faty any olo tao an-tanàna de lo olona sy ny manakaja irainy olona taminy de nanao araka izay nandrahan'i Jezebela taminy de ilay voasoratra tao amin'ny taratasy misy nampitondrainy azy taminy de niantso any fivadikana izy ka nametraka ny nabota teo anatrehan'ny olona ary niditra ilay roalahy tena ratsy fanahy ka mipetraka teo anatrehany de niampangany nabota teo anatrehan'ny olona ireo nanao tanana hoe niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka nabota ary nety ny olona navoaka tany ivelan'ny tanàna nabota de nitorahany vato ka maty de nireka tany amin'ny Jezebely reo ka nanao hoe efa nitoraham-bato nabota ka maty nomantena dossier zany nabota zahatra tsy misy kory a ny fanaon'ny mpitandro filaminana Madagasikara eny mialatsiny misy olona rehefa tiana mampangaina de tifirina de asiana basy eo akaikiny na asiana famaky de nekany namaly ny mpitandro filaminana za manana namana mpitandro filaminana tenako anareo ty de mitantarana zavatra ohatr' zany be dehibe amin'ireny olona mialatsiny a so ihany fa tsy any Madagasikara fa zany mety misy managadra rapitso fa misy olona maromaro amin'ireny olona hitanareo hoe ty zany olona nitifirina de misy basy eo akaiky nasatrarana basy ny ankabetsahany reny ondry avana re tsy manana basy koa reny olona iny fa rehefa hoe voatifitra le olona de maty de entina namarinana ny fitifirany polisy de modestina basy le olona tsy nanana basy kory de zany misy ohatra famonoana olona be de misy tany tamin'ny reny nafanafana be reny ny politika atao Madagasikara de ohatrohatran'ireny zany imentena dossier zay nafantatra olona zay taloha tena olona enjana be tao Madagasikara tao zany olona zany fa zany ry havana tena tsy matahotra an'Andriamanitra fa zany tena mavita miteny raha ohatra zany hoe misy olona tiany gadraina de voagandrana iny na olona tsy maninona fa manamboarana zavatra hoe imentena dossier fotsiny raha ohatra zany misy olona tonga any aminy de manome vola be io olona io a fantatry olona io mbola velona any izy de teny fotsiny zany anao ohatra hoe iny artizanay de Madagasikara iny angamba gadroany iny nefa artizanay de Madagasikara artizanay de Madagasikara tsy manao niny ina mivarotra artizanay izy fa tsy maintsy ahitany dossier montena ny dossier de ampiakarina fitsarana de hatrany amin'ny fitsarana efa mamparelo be mihitsiny a
Mamparely be mihitsy zany zavatra zany fa tantarako anareo zany fa tena misy zany, tena misy zany. De ohatrohatry zany natao tamin'ny Nabota. Iny natao tamin'ny Nabota no vonoina izy. Nasiana ny vonoina de nisy roa lahy nasiana ny mpanga taminy ny teny ratsy. Izy tsy nanao an'izany, izy tsy niteny ratsy ny mpanjaka, izy tsy niteny ratsy an'Andriamanitra, fa izy nanana tany tsara, nanana tany mboloboka tsara. Inona zany ny fahotan'ny Nabota? Tsy nisy. Fa inona ny javana izy? Manana tany mboloboka tsara izy ary ilain'ny mpanjaka io tany mboloboka. De ny vonoina izy. Ary rehefa reny Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty de hoy izy tamin'ny Ahaba, mitsangana ka alao anao ny tany mboloboka Nabota, Jezreelita, izay tsy folo namidy taminao fa tsy velona intsony Nabota efa maty. Ary rehefa reny Ahaba fa maty Nabota de niainga izy ka nidina kany amin'ny tany mboloboka Nabota, Jezreelita, mba haka ny tany ho azy. Zany mialatra zany. Anaran'i Jehova zany ao anatin'ny 10 aza mangalatra, aza maka zay tsy anao. Raha nanaiky Nabota ny varotra, nanaiky Nabota nanakalo, de tsy alatra zany. Fa Nabota tsy nanaiky nefa natao zay nazahoana azy tamin'ny fomba inona de nangalatra ary mioson-draza ny alatra zany. Zany ny asatra alatra mioson-draza zany tao amin'ny Baiboly, mangalatra sady mioson-draza. Fa zao nefany Jehova mahita. Jehova tena mahita. Ary miteny ihany koa Jehova, ary te Jehova de niteny tamin'ny Elia. Ary zao niteny Jehova tonga tamin'ny Elia ny 7 miangaka midina eo amin'ny Ahaba mpanjakan'Israely izay ao Samaria, indro amin'ny tany mboloboka Nabota izy, fa lasana koa izy mba haka ny tany ho azy. Koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehova, efa namono va ianao? Efa nakao anao koa? Ary anao de teny aminy hoe izao no lazain'i Jehova ao amin'ny tany zay ndeha fanelikan'ny rano Nabota, ndeha fanelikan'ny rano de ny rano tokoa. Ary hoe Ahaba tamin'ny Elia, azonao va aho rehefa valiko? Ary Elia namaly hoe azoko ianao, satria ianao efa mivary tena anao zay lasitra mason'i Jehova. Indro atonga loza aminao ka andringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka aby, na ny voaozina, na ny voazona, na ny afaka amin'ny Israely. Ary taranakao ataoko tahaka ny taranaka Jeroboama zanaky Nebata, ary tahaka ny Basa zanaky Ahia, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa de nolazain'i Jehova hoe ny alika ihinana ny Jezebela nivelan'ny mandany Jezreely, izay tamingany Ahaba maty ao tanaty de hoan'ny alika, ary izay tamingany maty avy tany an-tsaha de hoan'ny voromanidina. Zao ry havana malala, rasy mihitsy nefa raha n'ity tantara ity, fa tena tanteraka ireo zavatra zao. Maty i Ahaba de nohan'ny alika ny fatin'ny Jezebela. Satria nahoana? Satria nangalatra, ary nangalatra ny osin-draha. Mbola gravy lavitra noho ny nangalatra tsotra, fa namono olona nangalatra. De tena aminao androany aza mangalatra, miandrasa ny anjara tsara avy amin'Andriamanitra izay omeny anao. Maky ten'Andriamanitra avy tsika, sao de mampatahotra be zay tantarany tantarako anareo zay. Ratsy ny mangalatra, ary tena tsy tian'Andriamanitra ny mangalatra. Misy alatra bevava anankiray koa eto fahatelo tao amin'ny Samuela faharoa, de ny nangalarany Davida fandresantsika foana, ny fandray tamin'ny didy fapimaly zany, aza mijangajanga, de eto mbola tafiditra tanaty alatra koa i Davida. Davida ilay teneniko anareo hoe nangalatra n'ilay vadiny Oria Etita, fa rehefa nangalatra izy de tsy tapon'Andriamanitra. Zao no tenin'Andriamanitra. Samuela faharoa 2:17. Alona tamin'ny Samuela faharoa 2:7. Azafady Samuela faharoa 2:12-17. Zao no tenin'i Jehova. De hoy natana tamin'ny Davida, ianao no izy. Zao no lazain'i Jehova Andriamanitra Israely. Izana nositra anao mpanjakan'Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'ny Saoly. Nomeko anao ny tranon'ny tomponao
sy ny vadin'ny tomponao mandefa mandronao ary nomeko anao koa ny firenesely sy joda ary raha mbola tsy ampo anao reo dia nomeko bebe kokoa ianao zao ry havana Jehova tsy mamelantsika ho maty mosary hitanao mahatonga an'Andriamanitra tsy mamelantsika ho mahantra velona tena mahantra be mihitsy so tsika mangalatra dia manao mavo ny anarany. Alleluia. Alléluia. Tezitsika teo Jehovah Andriamanitra dia manome atsika ny tokony atsika mba hahatonga atsika tsy hangalatra. Indray andro zay taloha tamin'izay nianatra tamin'izay tany amin'ny collège tena ditra kely mihitsy dia za zany mampianatra ny namako zay sy namako zany manao ditra ohatr'izao rehefa le récréation zany dia misy eo buvette misy olona milahatra toy izy mividy pain lasary ohatr'izany pain confiture mofo sakay ohatr'izany dia mikeo zany feno mofo dia milahatra daholo mihitsy ny ankizy zany hividy goûter dia nay ny ataonay aorinan'ny ankizy zao dia ohatran'ilay vehivavy le nitsidrana ny trondrobe folo tany na ny lamba fotsiny ary voankazo dia alefanay ihany ny tanana alefanay any anatiny any tonga dia maka mofo lasa dia tsy hitan'ilay ramatoa le mpivarotra hoe tanan'izy aleha teo izay efa mitsoaka ary dia mangalatra mofo isan'andro efa lihinana oziny mipira efa mibebahana zany fa tena mikilay mihitsy le ramatoa le mpivarotra satria eo amin'ny 5 lahy efa da eo zay manao an'izay zavatra hoe rehefa ilay mitangorona izy dia alefa amin'ny tanana vehivavy mitsidra tonga dia lasa ao alohan'ny ankizy ao tonga dia mahatsapa mofo dia alainy tonga dia lasa mitsoaka dia tsy hitan'ilay olona mihitsy dia indray andro nona be mihitsy izay dia tsisy ny lahatra nefa teo dia efa tany nazatra ny tsotra dia zasy le namako anankiray ihany tena noana efa zatra mihinana goûter tsisy mividy mihitsy nefa teo deuxième récréation tsisy ankizy mihitsy jereko ohatr'ilay raha mbola toa izay izy irery nefa mbola nalaiko ihany le mofo dia lasa mitsoaka tahaka amin'izay nakany amin'izay mamanay famparaka mamanay tamin'izay zao ny teny mamanay manomboka androany ohatrinona ny goûter omeko anao dia tsy mangalatra anao fa manana baraka ohatr'ireny zaza tsy mila sakafo ohatr'ireny olona tsy mila kanina rehetra tabataba eo mamanay ao afa baraka izy ny titre re karantany ny zanany nangalatra nefa nge tena zay omena goûter frezy goûter tamin'izany fa dia mahafinaritra fotsiny le mifanojo lamboty dia mifidy ohatry lamboty izy anao dia mangalatra fa inona izy mama tsy efa omeko ve frais tsy efa omeko ve goûter izy mamanay dia mbola mangalatra zany le karako ty afa-baraka na ataony mama tena mahevoka mihitsy tamin'izay Jehova nge ohatr'izany natonga ny Jehova nanome any Davidy an'ireo zavatra rehetra eo averiko aminareo nanositra anao izy dia afaka tamin'ny tanan'ny Saoly namonjy anao dia nomeko anao ny tranon'ny tomponao ny vady ny tomponao mandefa mandronao nomeko anao koa ny fireneny Israely sy Joda ary raha mbola tsy ampy azy ireo dia nomeko bebe kokoa ianao koa nahoana ianao namavo ny tenin'ny Jehova ka nanao hoe nanao izay ratsy teo masina rehefa mangalatra tsika rehefa tsy ampy tsy manan-kohaniny tsika dia mangalatra dia iza ny afa-baraka Jehova zany mahatonga nay zay efa tafiditra eto aminay eto amin'ny groupe-tsika eto ny olona dia ity zavatra ity mba teneniko anareo mbola tsy niteneniko anareo mihitsy ty rakizy ao amin'ny groupe zay maresy
zay olona miditra voalohany eto rehefa mahiditra eto ny olona rey dia misy vavakaray ataony amin'ny vady aminareo eto hoe mba taio ny olona iny, taio ny olona iny. Ngeza-be zay a zany tahiany zany hoe atao mety amin'izay ny fiainana, mba atao akoatran'ny aretina ho sitrana sy ny problema ivady mba hovaina aloha ny fiainana satria manino isika kristianina rehetra rehefa mahantra loatra manala baraka an'Andriamanitra, tena manala baraka an'Andriamanitra. Fa tena mahavita zavatra misolokoloky kely, mandaingalainga kely, mahavita rehefa tsy manana rehefa manery, rehefa tena manery le fahantrany hoe dia mandaingalainga, nefa hoe aza mandainga, aza mangalatra. Fa rehefa tena hoe kekely ny fahantrany io tsika dia alaim-panahy mandainga, mangalatra, misoloko mindram-bola dia mitsoaka. Fiainao anao ny fiangonana. Zay eto amin'ny groupe dia misy lalàna iray mipetraka, tsy azo atao mifampindram-bola eto aminay eto. Maninona tsy azo atao mifampindram-bola? Tsy azo atao hoe mifanampy? Azo atao hoe mifanampy. Misy sata mifianay eto, misy fifanampiana atao eto. Fa ny mifampindram-bola tsy azo atao eto amin'ny groupe izay maharesy, atao anatin'ny groupe Andramoka izao. Satria maninona? Mampiady io, ary manamavy ny anaran'i Jehovah io, ary mahavita misy olona tena mahavita mafoy an'Andriamanitra, mafoy fiaraha mivavaka mihitsy noho ny vola tsy voaloha. Tsy azo atao. Atao amintsika tefa nisy olona niditra dia ny ataony maka vola fotsiny, mindrakindram-bola amin'ireo olona rehetra hoe mitantara zavatra be dia be mampalahelo be dia mindram-bola. Tsy azo atao zany. Mba hivavaka fa inona no tsy vita mivavaka. Alleloia. Eto tsisy mifanampy, zay tsy tantara zavatra be dia be aminao satria sao dia aveo ianao zay idiranao ato amin'ny groupe mba hampiana. Mifanampy reto, misy zavatra ataony ato amin'ny groupe zay tsy mijery fotsiny zany fa misy fa ny mifampidrampindram-bola tsy azo atao eto satria manimbanimba fihavanana manamavy ny anaran'i Jehovah ry havana malala. Lasa mangalatra ny olona, lasa mandaingalainga kely, mikapotsakapotsaka kely, savony vava kely eny. Noho n'inona? Noho le zavatra. Fa tena tezitra tamin'ny Davida Jehovah satria maninona? Raha ohatra Davida tsy nanana ninona mihitsy, nangalatra, dia afaka miteny hoe za nge tsy nanany, fa nampatsivon'i Jehovah azy noho nananany rehetrarehetra nefa mbola nangalatra ihany izy. Misy président Madagasikara taloha zay, fantatray tsara mihitsy izy. Nisy olona akaiky be tamin'ny misy fianakavianay niara-niasa akaiky tamin'io président io, lehibe ana orinasa izy. Zao avana anazy io, ny mpanampiny mikarama be daholo. Tena zay tamin'izany gaga sy miperaka tany akaiky netra zao dia malaza mihitsy ny mpanampy an-tranony tena mikarama vola be tamin'izany. Zay tamin'izany mbola kely fa renay tamin'izany mikarama 80 000 francs. Vola nge zany 80 000 francs zany tamin'ny andronay, tamin'izay mbola kely zany 100 000 francs karama mpanampy an-trano, 100 000 francs. Nefa ny olona rehetra mety 25 000 na 20 000 tamin'izany. Dia mpiara-miasa aminazy mikarama be daholo. Fa ny azy raha mangalatra tonga dia gadrainy. Zay ny azy. Ny mpanampy ny olona miasa eo aminy zany tena ekipeny tomobile, meny tomobile vaovao dia meny karama be. Fa miasa tsara mila miasa tsara. Fa raha mangalatra izy to dia tsy miafafy, to dia migadra, tsisy arrangement, to dia migadra. Satria izao ny teneny efa ataoko izay mety, nareo mbola mangalatra ihany. Jehovah nge ravana mihoatra noho izany, mihoatra noho izany ange Jehovah Andriamanitra. Satria tsy tian'Andriamanitra angalatra ianao dia tahian'ny tompo ianao, ka tandremo sady efa tahian'ny tompo ianao mbola manamavy ny anaran'Andriamanitra ihany zany tamin'ny nazatra ny tsotra. Tandremo. Zany halatra zany tsy hoe halatra ohatr' izany ihany, tsy ala-boly sy fandrobana sy amina ihany. Obolana toko fa 1:10. Izavy izy mipivarotra eto. Atsarano ny tanana izay mpivarotra. Izy mivarotra izay manao épicerie na mivarotra izay mivarotra. Obolana toko fa 1:10 ny voalohany. Ny mizana mandainga
le fahavetavetany masony Jehova fa ny vato marina no akasitrahany. Zany hono ry mpandanja, ry mpandanja ny mizana mandainga dia fahavetavetany masony Jehova. Tsika ohatra mpivarotra dia tia kely dia noho ny zavatra kely tombony kely mihoatra noho ny isan'andro dia mahavita mangalatra dia ataony mandainga ny mizana dia angalarana ny prix tandremo. Nareo ohatra hoe misy olona mpivarotra pois, dia taloha mivarotra an'ireny poulet de chair ireny, ho anareo izay mivarotra poulet de chair dia rehefa tonga ilay olona hividy dia mitondra mizana zay izy dia aza manaiky an'iny mizana iny, ny mizananao manana ianao mizana dia ny mizananao andanjana azy. Izy indray izy manao poulet de chair eto, ay mivarotra koa nolo malalasa ianao, mitovy milamina tsara ny mizana. Izy indray izy mpanao poulet de chair, rehefa manao poulet de chair dia mividy poulet de chair izy manana ny mizanany fa ny mizananao ampiasaina. Fa mangalatra be tena efa ho atsasaka koa, efa ao anatin'ny akoho vidy 50 kilao izy ny 5 kilao amin'izay efa lasany. Hala tanja be mihitsy. Ny mizana mandainga dia efa avetavetany masony Jehova fa ny vato marina no akasitrahany. Ezekiela, tia koa misy zavatra ngeza be koa tia teny fanao. Ezekiela 2:12 andininy 12. Ao aminao misy mandray kolikoly an-datsadra, makazana bola sy tombony ianao sady manao ankeriny mandroba ny an'ny namanao ka manadino ahy hoy Jehovah Andriamanitra. Tsy azo atao makazana bola, mangalatra koa izany. Zareo tonga tsy mampanjana bola. So hoe mba hampiasa vola dia andeha hampanjana bola. Ina moa ilay mampanjana bola? Mampanjana bola dia tsondromy marana koa ny akoho dia lasa mavesatra rehefa mividy. Dia rehefa mividy indray koa ny mpaka akoho dia tsy avela amin'ny sakafo ny akoho maraina. Fa 6:07 izy vao tonga mividy an'iny. Dia tsy avelany mena mihitsy ny akoho hoe mijazay amin'izay tsisy mavesatra mitakoro-babiny eo, tenjana be. Mangalatra zay makamo manao an'ireny zavatra izay. Ezekiela 22:12 ao aminao misy mandray kolikoly an-datsadra, makazana bola sy tombony ianao sady manao ankery mandroba ny amin'ny namanao ka manadino ahy hoy Jehova. Manao hoe zana bola dia zao ampidraminao 500 000 francs ilay olona, toy izy ianao afaka herinandro iny averina 600 000 francs. Raha tsy izany dia tia ny antoka, maka antoka ianao, ilay antoka amin'io valorina 2 millions ohatra. Misy mpampanjana bola tena efa spesialista mihitsy ny ao Antananarivo. Zao ny azy mindram-bola haiko daholo mantsy izany satria ny ainanay izany tamin'izay nanana troso izany dia mba manana trano kely sy tany kely izany ianao. Dia rehefa mandeha mindram-bola ianao dia vola azonao ny vola kely 50 millions 70 millions dia le acte de vente le trano tonga hono dia ataony manao acte de vente dia tazominy ny titre dia averinao le vola dia alainao indray ny titre dia voavitina ny acte de vente. Zay zany le fanaovana indray. Le vola alaina amin'io tsy ampy-pahafolon'ny vidin'le trano kory fa ianao maika izany ianao poritra ianao ampiana amin'ny 50 millions dia averina 70 millions tiany ny antoka. Dia misy amin'ireo olona ireo ohatr'izany ao Mahavoky ao amin'ny Mahavoky Besarety teo misy rangahy, tsy haiko na mbola velona izy, fa tena anisan'ny mampiaiky ny olona izany raha anao fanjana bola. Zao fomba fanjana vola, tambatambazana tsara ianao, atonga ianao ohatra inona ny ilaina misy ny vola eo izy. Zany andrina fa tena mba hampindramo 50 millions dia inona ny antoka amin'izany? Dia asehonao ity misy tany, kely loatra, na tsy mba misy trano. Io very dada to dia tsy mba mety io tany io kely loatra io ka tanaova ny vola amin'izao. Ao le trano ananina, le trano ataovy anana fa nga io very ka tsy anaovana koa ny volako e. Aloha ry dada toa ka atao very le trano le ataovy antoka.
ao ataony acte de vente fa tsy maninona eo arovina fotoanatsika de ohatra amin'ny 30 septembre amin'ny 30 septembre zany ao tonga entinareo volako dareo tsy tonga nareo vo 31 nareo tonga de fa lasako trano tonga réserve data to mety alohan'io ary de fa vitanay ny vola eny ary io sisy ataony taratasy tonga 30 septembre io izy 29 maraina de fa mody mandeha makany ambanivohitra izy tsy velo izy raha tsy 2 octobre midikany ianao mitady azy tsy mahita azy tena zava-misy zany teniko anao zany miaina amina oziny zany olona zany de dika zany azon'le tranon'olona tonga ny mampiakatra fitsarana zotsiny teneny tsy tonga nareo zany andry anareo saky miandry anareo aizy tsy tonga nareo zava-miteny raha vo 31 nareo fa lasa lany daholo fa betsaka ny trano sy ny tany ananany zany azo amin'ny zavatra ohatr' zany daholo misy karana namako zay a Madagasikara efa ela be de manao ohatr'izany ny azy zay anana ny vola de asia mametraka antoka de mitsoky de ohatr'izany zavatra tena lafo vidy be reny fa azo amin'ny zavatra tsisy dika tandremo isika tsy mahazo manao an'izany maka zana-bola sy tombony tsy le tombony ny olona fa le tombony amin'le zana-bola sy amin'ny fametsoetsena olona tsy azotsika atao zany raha manana ianao ampondramo le olona de tena izy averenao amin'izao alleloia fa halan'Andriamanitra izany fanjanaham-bola zany resaka fandoban'Andriamanitra ny Malaka any de tena miteny amin'ny olona mihitsy nareo izy mandrobanay de ina ny androbanao nay ianao izy amin'ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra tsy te resaka lavabe momba ny fa za teny amintsika fotsiny hoe misy olona zay to amintsika teto ny teny izy pasitely tomany izy pasitely tena tsy milamina zay koa izy fa ahoanao tena nitahiny tompo ao izy ay de mampatorianao izy de tena tsy milamina saiko mieritreritra hoe ty za de tena tahin'Andriamanitra fa inona mba nataoko tamin'Andriamanitra na tamin'ny asan'Andriamanitra hatramin'izay de tsy nahita tory zao ry havana malala Andriamanitra tena mitahantsika ary Andriamanitra mitahantsika io tena mitahantsika amin'ny fony sy ny sainy rehetra nareo ato amin'ny groupe zay marisy mba manano nareo fahazarana zany na de atao kary hoe nareo ohatra de efa tahiny tompo de mba ny fitaovana anaovanareo asan'Andriamanitra telefony iny mba solosoloitsy indraindray iny telefoninareo fa le tena le efa reraka be reny tsy mafoy mihitsy nareo mba mafoy izy amin'ny asan'Andriamanitra dana mividy telefonina vaovao mba sivo dana bluetooth kely mahafinaritra kely anaovana toloteny alleloia tsy Jehovah-Andriamanitra tena miteny midikany hoe mandroba misy tokony ho an'i Jehova zany hoe fa robaitsika ka ofo tazomitsika marina mihitsy ny Erika teninao io milamina ny sainy amin'izany Aimé Rodriguez zany zao fangalarina toa zany tenenin-drazana zo Sylvie zany ary za tsy mahita ny commentaire nareo mihitsy zany ny ataon'ny olona vidy vary de mba milamina ve ny saina izy Rodriguez ty milamina ny sainy fa zao ny problème ny taranany tonga de misy jamba ny zanany misy tena reny tena tsy zarizary daholo ny tsy zarizary ny taranany ravina malala tsy zarizary ny taranany ny anay mamenatra ty zavatra ty fa tantariko anareo ny dadabe anay taloha nampanjana-bola mpiasa fanjakana ambonimbony kely zay izy de izy zany mba rehefa izy moa miaramila vazaha de rehefa miverina tany Madagasikara izy de mba netinetiny natao de asa atao amin'ny mairie tao izy de ny fataony tamin'izany izy manana vola tahiry de ny mpiasa rehetrarehetra matetika ny mpiasa rehefa ny amin'ny le 20 le 15 iny de efa tsy manam-bola
dia tonga dia misokatra ny varavarana dia mindra mbola amin'ny daholo ny olona dia asiany zanany fa tena nanam-bola zay tamin'izany mbola tsy teraka akory fa tena mibaby ny tanàna Faramandimby iny anisan'ny mibaby an'izany zay ary za zao dia tena niaina tamin'izany mihitsy zatra nitrosa nataony mpampanjana-bola tena nandraingirangy mihitsy ay tany aloha tany efa nisy an'izany valifaty aza manjana-bola zany ry havana aza maka zana-bola zany dia zao tena ianareo zay zao manao zavatra mifanohitra amin'ny manjana-bola zay mba zaraiko aminareo ty zay indray ny asa zay zany efa hatramin'izay zay rehefa mivadra tomobila dia zay zany rehefa mivadra tomobila dia manao paiement zay ohatra maka tomobila aminay dia afaka lohanao in-telo in-roa arakarak'izay mba fanarahana iny 4 dia rehefa amin'iny amin'izay zay dia ay zany amin'izao ny France ndre mpalahelo zany alatra daholo reny fa tsy mety amintsika daholo reny ny zaratsika tenako fa adiniko tanteraka moa fotoanantsika efa lasa sadiko ny zatra tenako fa variana ny mamaky commentaire-nareo zany misy saditiko fa dia zao hitonga amin'ny fizarana fahatsapana angambany ny alatra dia tena tsy tiany Jehovahandriamanitra isika raha mangalatra dia tsy matoky an'Andriamanitra isika lasa ohatry ny hoe tsy miandry an'izay avy amin'Andriamanitra isika ohatran'ilay ohatra ny teneniko anao teo hoe n'Andriamanitra io menina tsy nangatantsika ary dia tsika ilay mangalatra iny zany ohatry ny teny amin'ny Jehovahandriamanitra tsy ampy mihitsy zany ataonao zany fa aleo zay mba haka izay tsy tokony anay dia iny dia tonga dia ohatry ny manamavo an'Andriamanitra tsy ohatra tena manamavo an'Andriamanitra iny ary ohatry ny teny any Jehovahandriamanitra mihitsy iny manao hoe tsy ampy ny nataonao aleo zay mba haka izay tsy anay Jehovahandriamanitra amin'ny teny Exodus 25 aza mangalatra andao hiaina amin'ny lamina andao hiaina amin'ny zava-marina andao dia amin'ny fahamarinana alleloia tsara atao mangala bola tsara atao mangala bato ry mpanao politika tsy azo atao mangala bady tsy azo atao mangala bady tsy azo atao mangalatra rehefa tsy anao dia tsy anao ny anay zao mba mifanohatra amin'izany reny zay zany misy fotoana zany nahatra ty andafy dia ohatra hoe misy tôbila ray dia mba inefatra mandoa dia rehefa le inefatra mandoa izay dia le olona le telo farany le paiement zany atao chèque ohatra hoe chèque-na 500 € ohatra fa amin'ny farany volana oktobra io vao tosaina raha do dia misy zandry kely arabo kely zay aty aminay aty dia izy indray miasa asa kely dia manamanam-bola kely mipetraka eo dia misy fotoana tampotampoka misy tôbila mila vidinana misy zavatra ilana vola dia makany aminazy dia le chèque-na 500 € io ohatra teniko azy mazoto ve ianao amin'ny fin oktobra ty chèque ty vao tosaina fa someo 450 dia mahazo 50 € tombony izy tsy mampanjana bola indray zany zay fa voamendry ary manome tombona an'ilay olona dia hitako ny aty amin'ilay asanay le izy dia zay zany mifanohatra amin'ireo makazana-bola zany zany tsy makazana-bola nefa kosa ilay olona tsy fotony tsy fahotany zay zavatra zay satria za mihitsy atsitrapo no manao an'izy resaka fandraharana le anahy fa tsy resaka hoe sady tsy resaka hoe tsy fananana ihany koa alleloia fa tena resaka hoe fandraharana fandaminana fandraharana zany indray zao dia tsy fahotana ihany koa zany zavatra no an'ny olona manao sy izay mipropose an'izy satria fanohatra zany zay tsy makazana-bola fa tena hoe maka an'le lelavola dia le olona mahazo mena tombony kely ohatr'izay zany zao ohatra kely teneniko anareo fotsiny izay misy vahatra siramamy amidiny 2 fois any mpivarotra satria trosa zay zao taloha zareo tamin'ny crise-ny 2002 reny tamin'ireny crise-ny 2002 reny fa tena zay nanao aferina lasoantsy fa tena tonga izay ravana dia tamin'ireny 2002 reny tonga dia misy citerne be reny tamin'izany mbola tsy vavaka tonga dia citerne reny tonga dia réservenay avy any Brickaville tonga dia mivatana ry amin'ilay tanàna le tany misy namany manana tokotany be zay tonga dia mivatanao citerne reny
dia asorona amin'ny bidon, asorona amin'ny bidon dia amidy avy teny 45 000 ny litre tamin'izany, 35 000. Fa tena hoe rehefa azonao amin'ny kiloto makarakara dia mivoaka ny kiloto ka ary tena halatra izany, fanararaotana izany. Fa izay izao dia mijoro vavy fa anisany nanao aferina lasantsy tamin'ny kriziny 2002 fa tena hoe tsy nahatafita, milalo vola fa tsy nahatafita ary tena tsy mahatsangana ninina ary dia tena kapok'Andriamanitra ny ao ambadika ilay izy ka dia samy mitandrina, samy manova fomba fandehany fa tsika kristianina tsika tsy mahazo mangalatra, tsika tena tsy mahazo mangalatra fa tsy sitrak'Andriamanitra tsika mangalatra tsika dia manamavy ny anaran'Andriamanitra. Fa raha mandeha amin'ny marariny sy ny marina tsika, alleloia, dia tahian'Andriamanitra. Izany ny zara fahatsapana, alleloia, tapitra ny toriteny. Tonga ny fizarana fahatsapantsika dia manasa anao ary hoe raha misy ny azonao ambara inona no nahakasika anao tao anatin'izay dia halleloia. Raisina sary raha misy zavatra azonao zaraina, ino ny kantiko dia afaka miseho ianao Marina Tiana, inona ny azonao ambara, anao zao ny fitenena fa ianao no tafiditra. Dia makasitraka vasterana amin'ny fitenena, dia makasitraka amin'ny famelabelarana dia seminaire-ndrany hoe aza mangalatra zavatra tena hoe tsapako vaovao teo amiko hoe ame misy karazany betabeka fangalarana indrindra ilay hoe manao kolikoly dia makasana vola izany amin'ny direction manao zavatra hoe amin'ny lafiny be noho ny valaran'ny zavatra, izany no ny vidiny no angalana an'ilay tombony. Dia iny tena tsy tian'Andriamanitra satria ohatran'ny hoe mandromba an'Andriamanitra isika. Raha mangalatra isika dia ohatran'ny hoe teny an'Andriamanitra hoe tsy ampy ilay omenao anahy dia tsy ampy ilay fahasoavana mbola omenao anahy, nefa tsika efa mety reserve ny zavatra tsara be any ambadika any dia tsy tsara ny mangalatra izany satria misy kapok'Andriamanitra foana ao aorian'izay dia mitondra faharesena, mitondra ozina mianatra dia aleo tena hoe tsy mangalatra mihitsy, dia tena hoe fahasimbana mihitsy izany no ao aorian'ny fangalarana faran'izay hoe lasa na olana farakely manana aleo miaina amin'izay omena Andriamanitra isan'andro dia miaina miolona misahaza izay omeny fa tsy mitsireritra na manao zavatra ohatran'izay. Mankasitraka an'ireny pastera dia alleluia. Tahian Jesosy Marina Tiana, mankasitraka indrindra anao fizarana fahatsapana fa mamy be ny fizarana fahatsapana sady voarainao tsara mihitsy ny lesontsika androany dia Jesosy anie hamaly fitianao dia mitomboza sy fahasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Marina Tiana, alleluia. Izy indray ary manaraka ao andao ampandrotsika indray ary raha ohatra efa ao raha latojo, inona ny azonao ambara anao ny fitenenana tojo. Jesosy taontsika rehetra dia misy betsaka pastera na amin'ny fitenenana hoe vato sady tsara hitendry, alleluia. Makasika aloha pastera tamin'ny tompony fa nahafinaritra sady nampahery no nampitombo fahalalana ihany koa. Makasitraka antsika rehetra ihany koa mahafinaritra be ny commentaire rehetra, tena betsaka ny halatra tena tsy mieritreretiny hoe izany rehetra hoe halatra daholo hatramin'ny kolikoly sy ny rehetrarehetra sy ny makakeriny sy eny izany aloha misy fantatra ihany fa betsaka koa ny tsy fantatra ny mangalatra lanja sy ny sisa sy ny rehetrarehetra tena be dia be dia nahafinaritra ilay satria hoe bagage kako izay hoe tena miainga dia tena miezaka tena hoe rehefa tsy antena izany dia tena hoe misy mankaneny aby sady hita koa hoe voka-dratsy sy nateraka ny indrindra tamina bota teo ny zavatra navany aba sy Jezirela dia tena mampiorikoditra dia aleo tena tsy mangalatra aleo
ny olona ny antelo sy ananana no ampiasaina sy rehetrarehetra fa tsy mankany hafa tsy mankakely indrindrandrindra dia tena nampianatra ny toloteny fa tain'i Jesosy daholo dia mahirezatra ny pastera Mbaty. Alleluia, mankasitraka be dehibe indrindra rahatotso anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy any hamaly fidianao dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo rahatotso. Alleluia. Tsipitra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Ao asiana sary. Ndao indray ary mitsika fitenenana indray ary navavitsika Angivina Rodriguez rehefa ao izy inona ny azonao ambara anao ny fitenenana. Alleluia, mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manana fitan'ny Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka anao koa tamin'ny fampianarana androany tena mahafaina tsara mihitsiny zavatra tena mikasika be anahy dia hoe miandrasa ny anjara izay omen'Andriamanitra atsika fa raha ohatra tsika ka mangalatra dia tiako hoe manao mahafinaritra fa raha mandeha mahitsy sy marina isika dia tahina Andriamanitra. Indrindra tena nakasika be anahy dia tsy mety ny raha hoe raha-mpivarotra dia tsy mety tsika manana ny zana mandainga fa efa halatra izany. Ny polopolo koa dia zavatra tsy tiana Andriamanitra fa halatra eo anatrehany izany dia rehefa zavatra tsy araka an'Andriamanitra izany dia halatra daholo dia ndaralafa malamavo ny anarana tsika dia izay tena nakasika be anahy hoe miandrasa izay anjara omen'Andriamanitra atsika dia mandehana amin'ny marina sy mihitsy dia mitanitsika. Mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao anambavy Angivina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy hamaly fidianao mitombozotra mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola misy ve ao izara fahatsapana no jerentsika izay tao aloha mizara fahatsapana. Hira anankiray atsika dia tontsika dia hivavaka avy hatrany aorianan'izay mila ampaboraina ireny hafatra amin'ity androany ity. Antontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe feno ianao ny foko. Alleluia. Fa fantatritsika tsara fa rehefa feno an'Andriamanitra ny fotsika dia tsy solafaka amin'ny zavatra ohatr'izany tsika fa olona tena matahotra an'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Alleluia. Ka raha mety aminao dia ndao tsika hiarahira ny tiry ity hoe Jesosy io feno ianao ny foko dia azaveranao maniasia fa mpanomponao ndao ary nofinaritra dia hivavaka avy hatransika ao arinan'izay. Raha io efa femonao no tanjaka feno ianao ny foko. If
Hallelujah.